Fahaly misotranao zahay Andriamanitra ry zanaka fanay masinao lehibe ny fitiavanao sy ny famoramponao isan'andro na dia mpanota mahantra zay tsy mahatateraka ny sitraponao dia mbola mamerina anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao mba hahatonga anay ho tamanao anatin'ny fanjakanao. Saoranao koa Tompo satria dia hoentinao eto amin'ity toby ity zahay andreny hafatra avy aminao, hafatra mitondra famonjena, hafatra manome fiainana mandrakizay, ka dia dahio ny tenin'Andriamanitra izay fanomena hatramin'ny fanombohan'ity fotoana ity mandritra n'izao fivoriana izao hatramin'ny famaranana, mba tsy ho teny mandalo fa teny hitoetra, ary tsy hitoetra ihany fa hamaka ao anatin'ny fiainanay, azonay mandeha araka ny sitraponao. Dia apetraka fenao am-pelatananao ndray izao lahateny atao eto izao amin'ny anaranao, aoka ny fanahinao masina ny aloha lalana izany lahateny izany, mba hahatonga ny fiainanay mba handray sy hiaina amin'ny teny rehetra izay ambara eto amin'izao lahateny atao izao. Dia mamindraha fo aminay Tompo ary mamelany helokay amin'ny anaran'i Jesosy ny angaviana sy angatahany izany misaotra ary tompo malala no fitiavanao. Amen. Ry havana malala dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy nazo ity fotoana ity ary misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mbola nahatratra izao isa-taona ny toby lehibe eto izao tanàna izao. Miaraba tompoko fa lehibe ny fitahin'Andriamanitra satria araka ny soratra masina dia tsy misy mahay mampitombo ny fiainany na ny androm-piainany fa Andriamanitra no nahatozao antsika ka tafahona eto. Faharoa manaraka an'izay dia misaotra koa ny mpandamina ny programa nanome anjara satria dia zava-dehibe ny fanomezana anjara amin'ny fotoana tahaka an'izao atretintsika eto izao. Koa dia ny Tompo any mihombantsika mandrakariva ka hatratra ny isa-taona maro eto amin'ity toby lehibe sy tanàna ity sy ny toby hafa koa izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny lahateny faha-efatra no anjarantsika raha ny programa dia lay lahateny faha-efatra dia tsy hafa fa lay tapany faharoa amin'ny lahateny izay nataon'ny ray aman-dreny filohan'ny synodam-paritany Antananarivo tamin'ny maraina teo. Ka ny Efesianina toko fahatelo, Efesianina toko fahatelo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo ka ny tapany faharoa. Efesianina toko fahatelo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo dia ny tapany faharoa no anjarantsika amin'ny titolakandro ity. Ny tiako vakiana zany dia io anjarantsika io aloha fa rehefa avy eo dia ho vakiana hatrery amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Efesianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo dia ny tapany faharoa, dia rehefa avy eo averina vakiana hatrary amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ihany. Dia rehefa saminay tsika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ka hamaka sy hiorona mafy amin'ny fitiavana ianareo, ka hamaka sy hiorona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo indray. Ary noho izany no andohalehako amin'ny ray izay ahazon'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho hatanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'ny Kristy eo am-ponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy ny lavany ary ny hahavony sy halaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra, ary ho an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra
eny mihoatra lavitra no zay rehetra angatahntsika na iverintsika aza araka ny heriny zay miasa ao amintsika. Amen. Ka hamaka siorona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ray masonao manamasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malalo amin'ny tompo amintsika rehetra ny fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsy dia hiditra amin'ny famakafakana ny mpanoratra sy anoratantsika eto satria lahateny no atao fa tsy fampianarana. Tsy hiditra be loatra koa amin'ny antony nanoratana ny epistily sika, kanefa tsy maintsy mandalo kosa na mandalo kosa ny amin'ny mampiavaka an'ity epistily ity amin'ny epistily hafa atao teny fampidirana. Zay zany zava-dehibe eto. Tsy hainao iany mpanoratra iany tahaka izany satria anjaran'ny mpampianatra soratra masina ny mamakafaka an'izany, kanefa ilaza kosa ny mahazava-dehibe mampiavaka an'ity epistily ny Efesianina ity amin'ny epistily hafasika mba atao teny fampidirana. Anisan'ny boky miavaka sady manokana ny epistily ho an'ny Efesianina ao amin'ny soratry ny testamenta vaovao. Ny mahazava-dehibe azy dia ny fiantefan'ny afatr'Andriamanitra kokoa ho amin'ny fiangonana moderna na ny fiangonana ankehitriny. Tsapa indrindra zany amin'ny fahitana ny fomba samihafa anoloran'ny mpanoratra azy. Eo no hatsapana azy hoe tena mety efa ny fiangonana ankehitriny lay boky ny Efesianina eo amin'ny fanolorany azy. Anisan'izany ny fampianarana ny amin'ny mahamanerana izao rehetra izao, ny anjara asan'ny Kristy ao amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Io no lazany, miavaka izy amin'izany, manerana an'izao rehetra izao ny anjara asan'ny Kristy ao amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Hita fa tena ambony amin'ny raha momba ny ekumenisme zany. Ny Efesianina no andreresantsika ny fanamariana momba ny fankalazana fa ilay tompony fitaom-pivavahan'ny fiangonana dia Jesosy zany no mpanapaka sady mitondra an'izao rehetra izao. Ary ao amin'ny rery ihany no misy ny planina hanangonana ny firenena rehetra sy hampisy ireo lamina rehetra hahatanteraka izany. Io zany dia miavaka indrindra koa ao amin'ny bokiny na ny epistily ho an'ny Efesianina. Miaraka amin'izany koa dia ity epistily ity no miatrika ny zavamisy azo tsapahitanana momba ny ratsy, miatrika ny zavamisy azo tsapahitanana momba ny ratsy zay mbola mangeja ny fiainan'ny olombelona, na eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay zany na eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo. Ny zavatra azo antoka anefa dia ny fananan'ny mpanoratra viana voafaritry ny seha-pandinihana lalina momba ny fandresen'ny Kristy ny tontolon'ny tany. Tsy maintsy ho resy ny tontolon'ny tany hoy ny mpanoratra. Tsy maintsy ho tonga zany fandreseny zany ho izy dia ny fandresena tanteraka ny herin'ny ratsy rehetra zay misy eo aminy. Na dia zany aza dia mahalala tsara ny zavamisy ny mpanoratra fa ny fiangonana dia ampahorin'ireo fahefana ratsy eto amin'izao tontolo izao zay tsy maintsy toerina sady resena zany fahefana ratsy zany. Ireo zava-miavaka manokana hita ao amin'ny litorjia ao amin'ny epistily koa dia miaraka manamafy ny taratasin'ny mpanoratra zay toa maneho fietsika velona hita maso aseho ny tanan'ny mpanoratra dia Paoly zany amin'ny fanehoany ny tononkira sy ny momba ny finoana ny vavaka sy ny sakramenta zay narafiny ny soratra pastoraly. Ireo rehetra ireo no manome ny hanitry ny epistily sy manavaka azy amin'ny epistily hafa. Hevitra fototra lehibe ao amin'ny Kolosianina sy ny Efesianina zay misy atsika ity, ny fanambaran'Andriamanitra ny hoe zava-miafina na mysterion. Raha vakitsika ty toko fahatelo misy atsika ity dia miverimberina matetika eo zany hoe zava-miafina zany na mysterion izy ny teny grika, zay milaza ny amin'ny fikasan'Andriamanitra efa hatramin'ny taloha indrindra
dia ny fikasan'andriamanitra hamonjy zao tontolo zao. Io le zava-miafina, io le zava-miafina. Ary lazain'ny Paoly mihitsy aza fa izy no nahita an'izany zava-miafina zany araka ny ambarana, ary iraka hitory zany zava-miafina zany any amin'ny jentilisa izy, ary dia natao manokana hanambaran'izany zava-miafina zany dia ny fikasan'andriamanitra hamonjy zao tontolo zao dia ny fanavotana ao amin'ny Jesosy Kristy, ny fidiran'ny jentilisa ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Io le zava-miafina hoe manana anjara ao amin'ny fanjakan'andriamanitra koa ny jentilisa, fa tsy ny jentilisa ihany, tsy ny jiosy ihany, fa na ny jiosy azy tsy mino dia hariana, fa manana anjara amin'izany fanjakan'andriamanitra zany koa ny jentilisa. Anisan'izany ny Efesianina tamin'ny fotoan'andro, ary anisan'izany tsika aty Madagasikara ankehitriny. Zany dia zavatra tsy takatry ny sain'olombelona, zavatra tsy tonga tao am-pon'olombelona na oviana fa ambaran'andriamanitra kosa amin'ny mino zany. Ahatra tsy nisy ny eritreritra an'izany, ary na ny olombelona aza tamin'ny andron'i Jesosy na talohan'i Jesosy dia tsy misy mieritreritra manao hoe ahoana ny hamonjenanay, na inona ny tokony hataonay, satria zavatra tsy hain'ny olombelona namonjy tena hoy ny mpanambara teto tamin'ny maraina, fa asan'andriamanitra rery ihany amin'ny alalan'i Jesosy zany famonjeny zany. Azo zaraina aloha hevitra maromaro ary ny tena be n'ity epistily ho an'ny Efesianina ity, fa anankiray amin'izany no asehontsika eto. Io moa dia arakaraka izay maharesy lahatra ny mpandinika na izay mampianatra ny hoe ty fomba ity no izarako azy, ka anankiray amin'izany ity. Mizara roa lehibe ihany ny epistily ho an'ny Efesianina, ka ny toko voalohany hatramin'ny fahatelo, io ny fizarana voalohany. Inona no anaty zany toko voalohany ka hatramin'ny fahatelo zany, toko fahatelo zany dia zao: ny zava-miafina ny amin'ny famonjena sy ny fiangonana. Io le zava-miafina, zava-miafina ny amin'ny famonjena sy ny fiangonana. Dia hitantsika ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa dia fiarahabana, dia zarazaraintsika madinika zany. Ny toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo dia ny fikasam-pamonjen'andriamanitra. Hatramin'ny taloha indrindra dia efa nikasa Andriamanitra hamonjy zao tontolo zao. Dia ny toko voalohany andiny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia ny fandresen'ny Kristy sy ny fahambonieny. Io no ny fandresen'ny Kristy sy ny fahambonieny, vavaka ataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana no ao. Dia ny toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, ny kristianina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Io ny voalaza zao, toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, ny kristianina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Toko faharoa andiny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo dia zao: noho ny azo fijaliana, ny jiosy sy ny tsy jiosy dia tafaray ao amin'ny Kristy. Ny jiosy sy ny tsy jiosy, any jentilisa ny ambadika izany, dia tafaray ao amin'ny Kristy ary vita fihavanana amin'Andriamanitra. Io le toko faharoa andiny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ny toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, Paoly mpanompo manambara ny zava-miafin'i Kristy. Io le ataoko hoe verimberina amin'ny toko fahatelo ty zava-miafina. Paoly mpanompo manambara ny zava-miafin'i Kristy. Dia ny toko fahatelo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo ilay nivakiko teo, zany hoe le anjara misy atsika toko fahatelo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo dia vavaka ataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana. Ary efa nambara teto tamin'ny maraina zany, vavaka hatreo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, vavaka nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana zany. Zay re ajerevantsika le andiny faefatra ambin'ny folo teo, ary zany no andohaleko amin'ny ray, vavaka zany mantoalika mihitsy Paoly araka ny ambara eto hatramin'ny andiny faharoapolo. Ny fizarana lehibe faharoa dia ny toko fahaefatra ka hatramin'ny toko fahaenina. Misy atsipiriany ihany izy ity, fa satria anaorinan'ilay hazavaina amintsika dia tsy nitohizako fanavelako any izay hampianatra an'izay indray manohy azy. Toko fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina, eo ny famaranana, ka izay hampianatra an'izany apiso amin'ny afaka apiso
no mamisavisa ny andinindininy ao anatiny. Raha araka ny fandaharana naseho atsika teo ambony ary dia ao amin'ny fizarana voalohany no misy atsika, anao ny fizarana lehibe voalohany, ka tandrifindrindra ny amin'ny vavaka nataony Paoly ho an'ny fiangonana. Ao no misy atsika vavaka nataony Paoly ho an'ny fiangonana. Ity moa dia tsy hafa fa ampigadrana i Paoly ary araka ny mpandinika dia any Roma no migadra izy. Any am-ponja zany no mivavaka i Paoly apôstôly ary mivavaka ho an'ny fiangonana. Tsy morana izany ry havana. Ny ety ivelan'ny fonja tsy mahalala mivavaka ny eo am-ponja, fa rehefa miariva mivita ny sakafo dia samy mivavaka ho an'ny mpianakaby eo an-drano ao dia matory amin'izay. Fa ny zavatra misy eto la eo am-ponja indray no mivavaka ho an'ny fiangonana ary mantoaliky indrindra araka ny ambaran'ny soratra masina eto. Mifandray amin'ny toko fahatelo andiny voalohany ity fizarana eto ity dia le fizarana anjarantsika amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Ao amin'ny toko fahatelo andiny voalohany: ary no zany izaho Paoly mpifatotra any Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, milaza fa olona migadra mifatotra nefa mivavaka mantoalika ao anatin'izany figadrana zany ho an'ny fiangonana. Ho an'ny Efesianina zay isan'ny jentilisa indrindra nentin'ny Paoly ambavaka atao mpigadrana tao Roma. Io le izy ho an'ny Efesianina zay isan'ny jentilisa. Nentin'ny Paoly ambavaka manokana izy ireo. Inona no antony? Satria anisan'ny nandray ny zava-miafy ny famonjeny Kristy ny Efesianina dia ny famonjeny zany. Tatsika ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina zany. Ary arak'izany raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Dia ny atongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ny tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Io zany no antony mahatonga ny Paoly vavaka ho an'ny fiangonana. Anisan'ny nandray zany zava-miafiny zany ny Efesianina ka dia mivavaka izy, vavaka ho an'ny Efesianina. Nahoana no ety nambavaka amin'izany ny Efesianina? Ny antony dia zao: mba ho tafaletika lalina ho aminy ny fitondrany sy ny fahalalany ny alehiben'izany zava-miafina natolotra azy izany. Zany hoe mahatonga ny Efesianina mba tena ho tafaletika ho aminy zany zava-miafina zany, fa tsy ho raisina ambolony ihany, fa zavatra iletika eo amin'ny fiainany ka ho raisiny tanteraka zany zava-miafina natolotra azy zany. Io no adivarotry Paoly hoe dia mivavaka ho an'ny Efesianina sao dia ataony atsirambina le zava-miafina, fa tena ho raisiny tokoa ny fiainany ary ahatonga an'izany zava-miafina any ho tafaletika tanteraka ho aminy. Eo amin'ny fizarana misy atsika ity ary andiny fahaefatra ambin'ny folo dia tena nantoalika indrindra i Paoly tamin'ny fitondrana ambavaka ny fiangonana. Io moa fomba fanaon'ny olona ihany, asany degreny zany hoe manakory moa ny vavaka rehefa mitsangana ve tsotra io, dia manakory indray rehefa mipetraka no mivavaka, asa manakory sy efa mantoalika, manakory rehefa matory, satria rehefa kamokamo dia matory no mivavaka, dia indraindray tsy vita ny amenina fa heritra ny tapany. Io zany misy koa io, ka tsy fantatro ny degré ny vavaka ny hoe ny aya ny tena matanjaka, ny mitsangana ve sa ny mipetraka ve sa ny matory ve. Fa eto dia mantoalika i Paoly no mivavaka ary mangataka mba ilay zava-miafina nomena ny fiangonana mba voaray tsara sy ho azony zany zava-miafina izany. Eny manahirana, tsy hoe manahirana fa mampametra-panontaniana, mafimafy kokoa ve rehefa mantoalika ary tsotsotra rehefa mitsangana. Io no dia tsika ry mahay azy fa anoho antoalika dia mantoalika aby koa. Indraindray rehefa mahatratra eo mampaefakadiny mahery eo no mantoalika, ohatrany tsy agna mivavaka tsony fa efa maharary ny lohalika, maharary indrindrandrindra fa raha lavalava le vavaka ataon'le mpivavaka ka anao nisany mantoalika miaraka aminy
dia tehikitika eo mba atao voamenina fa efa magnesa ny lohalika ka asana inona le hoe niaizany degré fa ionona taony paoly tao ampigadrana ary tsy vavaka tsotra sy fohy fa tena vavaka lava ary vavaka natanjaka tamin'izany fotoam-pivavahana na fivavahana nataony zany no manambara ny mahazava-dehibe ny vavaka ataon'ny mpitondra fiangonana koa io dia manambara ry havana io no manambara fa zava-dehibe ny vavaka ataon'ny mpitondra fiangonana zay mitondra ny lohaliky ny fiangonana rehetra eo amin'ny alitara zareo tsara milahady fa ny pastora moa nasina zavatra malemilemy dia na ho maharitraritra ny vavaka tsy dia magnahy fa io a zava-dehibe mitondran'ny mpitondra fiangonana ny vavaka ho an'ny fiangonana mitondra ny lohaliky ny kristianina manontolo ary dia mivavaka eo amin'izany alitara zany isaky ny alahady ny pastora zava-dehibe fa tsy kely ny voto atim-bavaka dia tany saina amin'ny 5:50 ary efa nambarany ray aman-dreny zay nandahatenitety tamin'ny marainy zany inona le voto atim-bavaka ao amin'ny 5:50 dia lazainy eto hoe zay azo ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana azona fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana ka ny voto atim-bavaka eto dia fahazoana anarana na hazo anarana anarany voavonjy zany ampitahatsika amin'ny salamo 7:7 salamo 7:7 dia ny andininy 4 zany hoe mahazo anarany zany anao jarevantsika zany salamo 7:7 dia ny andininy 4 inona ny vola zao milaza ny isan'ny kitana izy sady tononony amin'ny anarany avy reny rehetra ireny Jehovah'Andriamanitra nolazainy eto milaza ny isan'ny kitana izy samy tononony amin'ny anarany avy reny rehetra ireny tononony amin'ny anarany eritrereto zany fa amin'ny salamo 7:7 io sady milaza n'io isan'ny kitana io tsy fantatro na alo tsy avona ino hoe ranona hoe nahisakitana tsy mbola nisy an'izany naky ny ordinateur tsy mbola nanisakitana asa na firy io fa Andriamanitra dia sady milaza an'io tononony amin'ny anarany isan'io kitana io ty kitana kelikely ty zao ny anarany ty zao ny anarany mpandinika mba milaza hoe misy zao kitana eny amin'ny anina iny dia zao ny anarany kitana fa raha kelikely ihany amin'ny planetany zao misy an'izao planeta Mars zao Jupiter sy fa Andriamanitra zany amin'izay isany eo dia tononony amin'ny anarany zany kitana zany ka nahazo anarany voavonjy reto efesianina ireto ka dia nisaorana an'Andriamanitra ary natao tao anaty mivavaka zany fa nahazo anarana izy mampahatsiaro ny apokalipsy 3:5 koa zany ry havana andao jarevantsika indray ny apokalipsy 3:5 misy anarana koa ao apokalipsia 3:5 dia ny andininy 5 zay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa zay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa nahazo anarana ny fiangonana tao Efesosy ary eto dia misy bokin'ny fiainana anoratana ny anarana misy an'izany any an-danitra any boky lehibe aloha zany raha ny marina boky lehibe zany ataovy sary an-tsaina ihany raha misy loza faratapo indrindra eto tany sy any an-danitra dia zao ny fanagomana ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana loza zany raha sanatria misy zany anarana efa napetaka ao
nefa ho gomana tao andraisana goma dia ho kosehana. Ary misy an'izany any an-danitra amin'ny Salamo 9:20. Salamo 9:20 misy anarana kosehina. Mampatahotra ty raha ty. Salamo 9:20 io no tena loza indrindra, ary tsy mora raha sanatria misy an'izany kanefa tsy hisy an'izany fa tsy mora zany. Salamo fa sady mandrivotra ny andro. Salamo 9:20 azafady, 9:20. Salamo 9:20, 9:20. Zao ny vola zao: aoka ho vonoina tsy ho ao amin'ny bokyny velona ny anarany, ary aoka tsy ho soratana ao amin'ny marina. Aoka ho vonoina tsy ho ao amin'ny bokyny velona ny anarany, ary aoka tsy ho soratana ao amin'ny bokyny marina. Inona zany ty anarana ity? Arak'izay lazaina eto hoe nahazo anarana, ary taizany nahazo anarana teo amin'ny batisa masina ry havana. Io no mahatonga indrindra ny pastora rehefa manao batisa dia raha fafatany tamin'ny dinidinika tao dia misy manontany, iza moa ny anarany? Raha miteny ray aman-dreny efa nilazaiko aminao tagnatrano, ngaha adinonao ny hilazana azy marina, satria amin'ny fanononana ny anaranao indrindra no anoratana ny anaranao ao amin'ny bokyny fiainana hatreo amin'ny batisa. Misy teny manaitra zay nataony ray aman-dreny anankiray, ary hatramin'izao dia tsaroko. Zao ny teny nambarany tamin'izay fotoana zay: rehefa tonga ho izy ny anniverseranao dia faly, dia mamono akoho, manao inona cadeau d'anniversaire, fa ny anniverserana nanoratana ny anaranao any an-danitra matetika tsy tsaroanao. Tamin'ny vienany nanoratana anao tany an-danitra. Zay dia ifonako amin'i Jesosy fa niatsy tsy mba fantatro ny fotoana anaovana batisa. Dia mbola faha-katolika tamin'izany, mbola katolika anie tamin'izany, dia tagny amin'ny romopoera ro nanoratana ny anarana. Dia tsy niverina tany tsony rehefa pasteur nanao hoe aia ny anarana ny anarako, fa dia nijanona amin'izao. Fa io zavatra lehibe, tamin'izany indrindra no voasoratra ny anaranao any an-danitra. Reo tenen'i Jesosy tamin'ny mpianany, mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ka anisan'ny vetim-bavaka lehibe, vavaka tamin'izany fotoana zany ny fahazoana ny anarana, izay nataony Paoly eto, fahazoana anarana. Anarana no raisina teo amin'ny batisa indrindra zany ry havana. Io tena lehibe zany teny zany, mivavaka fa nahazo anarana, tafiditra ny an-danitra ny anaranareo rehefa esiany, ary mivavaka ho amin'izany Paoly apôstôly amin'ny andininy 5:20 amin'ny toko 3 ity. Io zany anisan'ny vavaka tamin'izany fotoana izany. Ny ventim-bavaka eto koa fa tsy ranom-bavaka, io moa samy manana ny filazany azy. Ny ventim-bavaka fa tsy ranom-bavaka tonon'ny Paoly eto koa, eo amin'ny 9:40 dia ny hanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy, toe-panahy matanjaka ao amin'ny mino. Io le izy 9:40 ao lazany, hanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy, toe-panahy matanjaka eo amin'ny mino. 9:40 mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny, ny mba ho hatanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Io ny vavaka. Sahala amin'ny manatrika ny Efesianina mihitsy Paoly any am-pigadrana no milaza hoe mba ho hatanjahana fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo. Vavaka zany, tsy hanana toe-panahy osa, toe-panahy malemy, fa mba hanana toe-panahy matanjaka ho hatanjahany zany. Io ny vavaka nandoa lena atao am-pigadrana, ary zava-dehibe io satria amintsika kristianina ndraindray dia manana toe-panahy malemy zay, toe-panahy osa, any hoe raha voatratra ny tafio-drivotry ny fakapanahy tsotra dia efa mirodana avy hatrany. Io le pastor anankiray zay hoe ena moana
fakapanahy ina milazany azy devolo-karabola izy manisy devolo-karabola zay mba namitapitaka ahako nataoko amin'ny azy zany ambonimbony fahaizana le devolonakafana azy karabola nataoko nama izy devolo-karabola mba agnadalana ka vavaka nataony Paoly eto mba hanana toe-panahy matanjaka fa sy toe-panahy reraka mora lavo ary matetika dia mahavoatsika tokoa zavatra tsisy dikany akory dia efa migetraka ka mangataka Paoly ho any Efesiana mba ho amafisina mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo raha mba misy olona mivavaka ao tegna tahaka izany mba faly tegna faly raha mba misy mangataka mba misy mivavaka fa dia mivavaka anao mba ho atanjahany tompony toe-panahinao mifaly anao raha misy an'izany raha be ny raha manahirana eto ary ny toe-panahintsika mihitsy ny voadona indrindra amin'ireny karazany zavatra maro ireny. Paoly mivavaka ho an'ny fiangonana mba hatanjaka ny toe-panahy. Io ny andiny fahenina ambin'ny folo. Eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo misy atsika indray dia ny hitoeran'ny Kristy ao am-polominy. Io ny fampianarana tamin'ny maraina na ny lahateny tamin'ny maraina. Io ny eto amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo tapany voalohany mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Io le izy tamin'ny maraina zany vavaka nataon'ny Paoly zany hitoeran'ny Kristy ao am-polominy. Lay hoe na efa nambaran'ray aman-dreny teto dia tiako ihany ny anindrinana azy fa raha nijery an'ity eo amin'ny teny fototra ao amin'ny grika atsika moa ny tenako fa tsy tsika raha nijery an'ity tao amin'ny teny grika ny tenako dia fipetrahana trano ny teny hoe hitoeran'ny Kristy ao am-po zany zany hoe tahaka ny olona miara-monina ao anaty trano. Io no arabaky teny zany hoe tsy hoe Kristy mipetraka ao trano aminao ao mitreka fa Kristy mipetraka ao aminao hanova ary zany indrindra no antony raha mitoetra ao am-ponao Kristy hanovanao ary zany no angatahany amin'ny fiangonana any Efesiana hitoeran'ny Kristy ao am-po amin'ny finoana hanova atsika mba tsy ny zay ataotsika no izy fa zay ataon'ny Kristy araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ao anaty. Io ny zava-dehibe zay ambara eto. Io ariny amin'ny vavaka nataon'ny Paoly amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo misy atsika tika ny tapany voalohany amin'ny alalan'ny finoana azy zany ka izany finoanan'ny Kristy ao am-po zany no hamaka sy iorona mafy amin'ny fitiavana. Zany hoe ity andiny misy atsika ity zany dia zavatra mifameno amin'ilay teo ambony ary saorana ny ray aman-dreny zay efa nilaza teto dia izy hoe fa mazava raha teo ny raha holazaina satria ny ray aman-dreny ve no fa nilaza azy ko indako ny raha ambarako eto mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy iorona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Zavatra mifameno zany arak'izay efa nambara atsika tamin'ny maraina hoe amin'ny alalan'ny finoana hitoeran'ny Kristy ao am-polominy amin'ny alalan'ny finoana ka izany finoana ao anatsika zany finoanan'ny Kristy ao am-po zany no hamaka sy iorona mafy amin'ny fitiavana. Dia jerevantsika ary lay izy amin'le mahalahateny azy ina moa ny dikany hoe hamaka. Matetika i Paoly rehefa mampianatra dia mandray ny raha-pambolena sy fanaovan-trano ohatra amin'ny fanazavana ataony. Io zany ataon'ny Paoly matetika efa mampianatra izy dia mandray ny raha-pambolena sy ny fanaovan-trano ohatra amin'ny fanazavana ataony. Jerevantsika ny Koritianina voalohany toko fahatelo. Koritianina voalohany toko fahatelo andiny fahaenina hatramin'ny fahasivy. Koritianina voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Raha-pambolena sy fanaovan-trano lazainy eto andiny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Zaho namboly Apôlôsy nandena fa Andriamanitra no mampitombo ka dia tsinotsinona zay mamboly na izay mandena fa Andriamanitra zay mampitombo no izy.
ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena nefa samy handray izay valim-piteny avy araka ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Io resaka raha-mpambolena sy resaka fanaovan-trano. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Io no lazany amin'ny Koritianina. Tahak'izany Efesianina 2:2 eto amintsika ihany zany feolohakely. Efesianina 2:2 zao ny voalaza ao: ao amino irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo. Rafitra trano zany nambarany eo. Tahak'izany andiny 2:4-5 ary Kolosianina 2:2-7 izay mitovitovy amin'ny efa voalaza teo ambony ihany. 2:4-5 Kolosianina 2:2-7. Inona ary ny hamaka? Hamaka fiorina lalina ny dikany, resaka faka, vahatra faka. Ka ny dikany eto dia fiorina lalina ny dikany, fambolena no ambadika izany resaka izany fa tsy zavatra hitsikafona. Misy moa raha mandinika atsika Antananarivo tena betsaka azy, misy zava-maniry hoe tsikafokafona. Misy faka ihany fa mihatona ao ambony ao, tsy iny resaka, tsy any resaka Paoly eto, fa zavatra hiorina lalina, misy fakany lalina fa tsy zavatra hitsikafona. Vokatry ny finoanan'i Kristy araka ny ambaratery ambony dia hiorina lalina ny fitiavana ao anatin'ny mino. Zay zany le izy. Vokatry ilay finoanan'i Kristy izay voalaza teo ambony dia hiorina lalina ny fitiavana ao anatin'ny mino. Raha atao sary an-tsainy zany dia izao no azo ambara amin'ity zavatra ity: maniry sady mahazo fakalalina eo ambony finoanan'i Kristy ny fitiavana kristianina. Zay le izy: maniry ary mahazo fakalalina noho ny finoanan'i Kristy ny fitiavana kristianina. Eo ambony zany finoanan'i Kristy zany no misy fakalalina ny fitiavana kristianina. Tsy maniry mamakalalina noho ny fahalalan'olombelona ny fitiavana kristianina, fa noho ny finoanan'i Kristy rery ihany no mampoitra le fitiavana ao anatiny. Zareo tsara le Jaona 3:7 andiny 7:3 tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo. Zany hoe ny fitiavana kristianina tsy mipoitra noho ny fitiavan'olombelona na ny fahalalan'olombelona, fa mipoitra teo amin'ny finoan'i Kristy na ny finoanan'i Kristy no mipoiran'le fitiavana kristianina. Ary io no mampiavaka azy ry havana. Io le hoe hamaka noho ny fitiavana, noho ny finoanan'i Kristy dia mamaka lalina ny fitiavana kristianina. Ny hamaka koa dia milaza fa velona tsara ilay zavatra maniry. Raha misy zavatra nambolenao ka tsy namaka na misy fakany dia maty izy zay. Mba hadikadio tsara moa mifotony eo fa maty izy zay. Fa manambara hoe velona zany, milaza fa velona tsara ilay zavatra maniry rehefa nisy fakany namaka. Zany hoe tsy misy zava-maniry mety hitsiry fakany hamaka raha tsy velona izy. Raha misy zavatra tsy mety mamaka nambolenao maty zay. Ary eto dia ny finoanan'i Kristy ihany no mamelona ny fitiavana kristianina. Zay aloha izy, ny finoanan'i Kristy io no mamelona ny fitiavana kristianina, miteraka vokatra tsara hitety ivelany ilay fitiavana kristianina noho ny finoanan'i Kristy. Zao nambarany Jaona 5:10 hoy Jesosy: izaho no tena voaloboka, io le fototra maniry dia hianareo ny sampany. Tsy mety misy sampana velona ho azy araka ny tena ataon'i Jesosy raha tsy miray amin'ilay fototra izy.
ary indrindra le fitiavana ny finoanan'ny Kristy izay velona io no ipoiran'ny fitiavana kristiana ka lay fitiavana kristiana io zany dia velona noho ny amin'ny finoana any Kristy fa madibadika fotsiny lay voambolana fa azonareo angamba niteko hambara amin'izany azo lazaina tsotra raha izany fa ny mino an'ny Kristy ihany no manana fitiavana kristiana betsaka ny olona maneho fitiavana ry havana ohatra ny firenena mikambana dia magnome vola ho an'ny tany mahantra fitiavana izany betsaka ny fiangonana izay mipoitra ankehitriny fiangonana maro an'izao mipoitra zao ary misy fizaraham-bola ny sasany ary misy aza manao hoe re mahantra anao niditra ato afaka zao andro dia foana ny fahatranao fa manam-bola ianao ary matetika amin'ny télé ray olona regny za taloha dia zao tsy mba nanana tomobile fa rehefa nivavaka tato dia nahazo tomobile zao aby la misy be dia be ny fiangonana io zany zavatra misy fa saingy zao tena fitiavana kristiana ave no anatin'izany fa matetika ny fitiavana tsy kristiana manam-pitiavana fa tahaka ny fitiavana atao ny fanjonoana trondro misy kakana ihany fa misy lelam-pitana ao anatiny ka zay mihinana dia tratry ny lelam-pitana daholo fa ny fitiavana kristiana dia zao mipoitra ny fitiavany kristiana ka zay manana ny fitiavany Kristy io ihany manana fitiavana kristiana ary io no miteraka vokatra tsara hita ety ivelany ny mino an'ny Kristy ihany zany manana an'izany fitiavana kristiana zany io no lazainy eto ndiny fahafitony ka hamaka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo manana ny finoanan'ny Kristy no manana an'izany fitiavana kristiana zany ary fitiavana hafa lavitra no ny fitiavana zao tontolo zao zany fitiavana kristiana tsy azo ampitahana mitovitovy angamba ny fomba fijery raha atao mitovitovy fa tsy azo ampitahana mihitsy hafa ny fitiavana kristiana tsy mitovy amin'ny fitiavana misy eto amin'izao tontolo zao zany fitiavana mamokatra olona io no atao fitiavana kristiana fitiavana mamokatra olona ho amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy mitaona olona ho amin'ny helo akory tsy fitiavana kristiana zany fa ny fitiavana kristiana mitaona olona mba ho ao amin'ny fiainana mandrakizay dia azo ambara koa fa ny kristiana tsy miaina amin'ny fitiavana kristiana dia tsy nahazo faka tamin'ny finoanan'ny Kristy fa mitsikafona fotsiny ihany ka kristiana sadasada manatsoratra sady mpiatsara velatsy zany io no azo lazana azy ny kristiana tsy miaina amin'ny fitiavan'ny Kristy madio zany fitiavan'ny Kristy tsara fitiavan'ny Kristy mamokatra olona ho any an-danitra ny kristiana tsy miaina amin'izay dia tsy nahazo faka tamin'ny finoanan'ny Kristy fa mitsikafona fotsiny ihany ka dia sadasada manatsoratra kristiana toa manam-pitiavana nefa fiatsaram-belatsy zany io zany le hoe hamaka any hoe ny fitiavantsika kristiana mamaka lalina ao amin'ny finoanan'ny Kristy ary ilay finoanan'ny Kristy dia velona ka hita ety ivelany ilay fitiavana ao anatintsika ina ny dikany hoe iorona mafy satria zay no voalaza eto hoe ka hamaka sy iorona mafy amin'ny fitiavana ianareo ina ny dikan'izany hoe iorona mafy famboara-trano no ao ambadika izany resaka famboara-trano no ambadika izany dikany io dia trano andura zany trano ilay natao mafy fa tsy trano rapaka napetapotaka sarodavana zay le ohatra ao ambadika fa raha atao sary an-tsaina indray dia trano miorona vita fototra vato voapaika tsara io le hoe béton armé io no natao azy ka tsy voarodany rivo mahery sy ny tafiotra io le hoe miorona mafy trano no ambadika an'izany trano matanjaka vita amin'ny béton armé zany io no tena ambara ka io tsy inona moa tsy narody tsy azo ny rivotra harodana na dia misy cyclone mahery vaika mijoro ihany izy io le hoe miorona mafy
tsy voarodany rivo mahery. Io zany no angatahan'ny Paoly amin'ny kristianina any Efeso mba hitoeran'ny kristiômponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, antanjaka zany fitiavana zany, satria fitiavana ny orina mafy arezany nanorenana azy amin'ny finoana any Kristy. Io ny tena lazaina ny orina mafy satria lalina ny fototra nametrahana azy dia ny finoana any Kristy zany. Zay no mampiorina mafy azy, fitiavana ny orina lalina, ny orina mafy ao amin'ny finoana any Jesosy. Tsaroneto ry havana ny teny lehibe nataon'i Jesosy rehefa nanorina lalina ny finoana tamin'i Jesosy Petera. Rehefa nanorina lalina ny finoana tamin'i Jesosy Petera dia izao no nambaran'i Jesosy taminy: ambonin'ity vatolampy ity no haoriko io fiangonako, ary vavahadin'ny fiainatsita tsy haharesy azy. Ho an'ny olona mino an' Jesosy zanak'Andriamanitra velona, vatolampy anorenana fiangonana zany, ka na ny vavahadin'ny fiainatsita tsy maharesy azy. Io le hoe miorina mafy, satria finoana an' Jesosy ny orenany, ary mafy ny fototra, mafy ny anorenana azy an'ilay fitiavantsika raha eo amin'ny finoana an' Jesosy no anorenana azy. Koa io zany eo Matteo 4:7-12. Koa miorina lalina sady mafy ny fitiavana kristianina rehefa tsara fototra eo amin'ny Jesosy ny finoany. Tsarovy zany ry havana, miorina lalina sady mafy ny fitiavana kristianina rehefa tsara fototra eo amin'ny Jesosy ny finoany. Mahatonga ny fitiavantsika itsingevaheva sy hanana fitiavatena, tsy mahalala retsy ny tena ihany, dia tsy niorina teo amin'ny Jesosy zany fitiavany zany, fa naorina tamin'ny tenanao, naorina tamin'izao tontolo izao, dia farany fiatsaram-belatsihy ihany no atao fitiavana. Ary io no mahatonga ny Paoly mivavaka eto mba tsy hanana an'izany kristianina any Efesosy, mba tsy hanam-pitiavana izay miorina amin'ny fitiavatena ihany na fitiavan'izao tontolo izao, fa iorina amin'ny finoana an' Jesosy. Fa rehefa miorina lalina ao amin'ny finoana an' Jesosy dia matanjaka sady lalina tokoa zany fitiavana kristianina zany. Koa aoreny mafy sy ataovy tsara fototra ao amin'ny Jesosy ny finoanao, dia hanam-pitiavana madio sy marina mandrakizay ianao. Ary ny olona manana zany fitiavana madio noho ny amin'ny finoana an' Jesosy zany, io no atao hoe ahita an'Andriamanitra. Dia mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra ao Matio zany, sambatra ny mpampiavana, izy no ahita an'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay vazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mbola hivavatsika, sotranao zay Andriamanitra ray sanaky fanahy masina, lehibe ny fitiavanao, satria dia nao indrindra no mametraka ny finoana ty anatinay no ny fanekena izany finoana nomenao anay zany. Ary zany finoana nomenao anay zany no ahavitana zava-dehibe, fa ny teninao Jesosy dia manambara fa hatramin'ny tendrombohitra azo afindra noho ny finoana anao. Ary eto dia manambara fa izany finoananao zany indrindra koa no ahazoana manana fitiavana lalina sy fitiavana mamaka aty anatinay, mba izanay mitiany hafa fa tsy hanao fitiavateny isan'andro zao, ary mba hanova ny fiainanay satria anao monina ty anatinay. Da io ary ty fifoazana izay miara-mivoreto ity, mba tsy ho fifoazana tiatena, fa ho fifoazana manam-pitiavana noho ny amin'ny finoanan'i Kristy. Dia apetraka fianao am-pelantananao ny fiainanay tsy handeha amin'ny-pahazarana, fa handeha amin'ny-pinoana mandrakariva, ka hampiorina lalina zany fitiavana zany, naiza naiza natanterahana zany, na eo amin'ny fianakaviana na amin'ny fiarahamonina na amin'ny firenena misy anay. Ny anaran'i Jesosy ny angaviana sy angatahany zany misaotra ary tompo tianay. Amen.